dia mbola ho ampitomboina amintsika ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika. Fiangonana mitombo noho ny fampahirezan'ny fanahy masina indray no lohahevitra banjina amin'izao alahady faran'ny volana aprily izao, izay ampifaliana no ifampiarabana amintsika tsirairay avy. Ny lohahevitra dia arak'izay efa misoratra fiangonana mitombo noho ny fampahirezan'ny fanahy masina, izay no iainantsika. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Père qui nous aime tant, qui nous aime d'un amour inconditionnel et incommensurable. Bienvenue dans ce lieu, un lieu de culte où nous allons célébrer ensemble notre Seigneur. À vous qui nous suivez par le biais des réseaux sociaux, que la grâce vous soit donnée. Le thème, c'est Église en croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Miara mamaky ny salamotsika zay salamo fiderana. Ny angatahana ho antsika dia mba mirosy ety amin'ny laona, ohatra menatra ihany sady sadaikatra ihany isan-kalahady ihany mamerina an'izay. Ny diakona dia manatanteraka an'izay fiangaviana izay fotsiny fa avy amiko mpitandrina izay fangatahana izay. Mety misy antony manokana fa tsy isika rehetrarehetra akory ny mararina sanatria misy insuffisance. Fa ny tenan'i Kristy dia tena iray ka raha misaratsara ka etseroa izany tena izany dia tsy manome izany endriky ny fitomboana izany. Amaky ny salamo voalahatra an'io ary sika, miraha firam-baovao ho an'ny tompo, fa nanao fahagaigana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandrany masina no nahavitany famonjena. Miobio an'ny tompo ry tany rehetra, velomy ny oboka miraha. Mankalazany tompo lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feokira, amin'ny trompetra sy ny fisofana ny anjomara, ka miobio anatrehan'ny tompo mpanjaka. Aoka irondrona ny ranomasina sy izy rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Aoka itehatahana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra, eo anatrehan'ny tompo, fa avy ny tsara ny tany izy. Itsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena rehetra amin'ny fahitsiana. Amen. Oh,
Mivavaka isika. Tompo manome anay fofonay mpahavelomana ianao, manome anay vava, manome anay feo, ahafahanay mihira firam-baovao. Isaoranay ianao zany satria mariky ny atsaram-ponao, mariky ny fitiavanao tsy takatry ny hevitray sy ny sainay. Misaotra satria manome anay koa ianao ty toerana ity, ahafahanay manao zany firam-baovao zany. Misaotra satria menao anay koa talenta maro amin'ny hira, amin'ny feon-java-maneno, ahafahanay manandratra ny feonay idera ny anaranao. Misaotra satria manome ny zavatra rehetra ianao, manome ny tanjaka sy ny fahasalamana ary tsaronay manokana reo zay marofy, reo zay ao anatin'ny aretina. Nefa na izany ara dia tsy manakana anay zany, tsy ho tonga eto amin'ity toeranyity izay ankalaza sy anome voninahitra anao ianao no antony. Koa raisy ho voninahitry ny anaranao zany rehetra nomenao anay zany ndray fa atolotray ho anao Jesosy Tompo. Misaotra koa satria menao fiangonana izay fitambaran'ny olona maro samihafa, nakamban'ny finoanan'i Jesosy Kristy, nakamban'ny fitarihan'ny fanahy masina, ary izany fiangonana izany koa dia fitambaran'ny tokantrano fianakaviana maro izay tarihanao, vorinao amin'izao alahady andro tsara izao. Iaona aminao ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra tsy manana fikasana fa tsy niahasambatra anay, ary zany fahasambarana zany tsy ety an-tany ihany fa ao ambadiky ny fahafatesana. Izay ianao rery Jesosy no mahalala izany satria ianao nefa nandalo izany, nefa azonay antoka fa Andriamanitra tsy manitaka ianao, fa Andriamanitra marina ary tsy miova ho maly sy nio ary mandrakizay. Ko raha isy ho voninahitry ny anaranao zao fotoana izao, miaraka amin'ireo zanako izay manaraka amin'ny alalan'ny ainao manjery, miaraka amin'ny voary manontolo araka ny salamo izay novakiana teo, na ny ranomasina na ny tendrombohitra izao rehetra izao, dia mankalaza anao. Tsy mila baikona akory izy ireny, fa manao izany an-tsitrapo, koa faly izay miara-miombona amin'izy ireny ny fankalazana anao Andriamanitra. Oui, Dieu, notre Père, Dieu généreux, pour pouvoir chanter un cantique nouveau, tu nous as donné nos voix. Et il n'y en a pas deux semblables, ni d'instrument plus beau pour te louer. Tu nous as donné les mots et la musique, cadeaux particuliers qui peuvent émerveiller, mais aussi blesser, bénir ou ennuyer ou inspirer ou décourager. Et tu nous as rassemblés dans ton Église, dans ta communauté composée des gens différents, très différents, mais tu as fait de la place pour chacun de nous. Permets que ce que nous disons et faisons ici soit vrai pour nous, honnête à ton égard, et nous prépare à vivre dans le monde qui est aussi les lieux où te louer, Seigneur. Reçois nos louanges et notre adoration en Jésus-Christ. Amen. Petra Ksika. Benotsika asitsika feo ny zava-maneno kely ahafahan'ireo voaniditra roso mahazo toeranareo malalaka ety amin'loana. Hoenotsika ary ny sitrak'Andriamanitra, koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy ho tompo sy mpamonjy,
dia mandehana koa ho aminy arak'izany mifahatra tsara miorina mafy ary mitoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka ho feno fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izany no sitrak'Andriamanitra indray amin'izao Alahady 7 ny volana Aprily izao. Isika izao ny voreto dia satria nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy, nanolotra ny fiainantsika ho azy ary taonitsika andeha araka ny sitrapony satria zanany. Tsy tompony tenantsika itsony isika fa olom-boavidy, olom-boafidy, olona irana ho solombavana. Noho izany dia taona hifahatra tsara, hiorina mafy ao amin'i Kristy, hitoetra hatrany amin'ny finoana ary hifikitra ny fampianarana ho amin'ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Andiny teny eo anatrehan'ny tompontsika. Tompo misaotra anao izay amin'izany fampatsiahivana izany indray fa izahay izao dia tsy iza fa olona nandray anao Kristy teo amin'ny fiainanay. Ary ianao nanaiky hiditra teo amin'ny fiainanay koa, anjaka eo amin'ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra. Ary tianao koa izay andeha araka ny sitraponao fa tsy andeha araka izay tianay atao. Tianao izay hifahatra, hifikitra ary hiorina ao aminao. Tsy miafina aminao nefa tompony ny fiainanay. Mazana dia manaiky anao amin'ny vava sy ny molotra izay fa ny fonay lavitra anao. Ary hita miariary zany amin'ny zavatra ataonao isan'andro. Vavolombelona ny asa ny bainga hoy ny fiteny. Tsy ao aminao izay ny miorina sy makafaka fa amin'ny zavatra hafa. Mamindrafo aminay tompo, satria ianao Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo, tsisy miafina aminao ny fiainanay rehetra, ka aza vela hanamary tena izay. Tokana ny vavahady dia ianao Jesosy Kristy raha misy miainy fiaoka manokatra ny varavarana dia hiditra ho aminy ao, hiara hisakafo aminy. Manokatra ny varavaran'ny fonay izay tompo, hidiranao, ianao izay fantatray fa tsy tonga hitsara na hanameloka, fa tonga hanasitrana. Ninona aretina eo amin'ny fiainanay, na aretin'ny vatana izany, aretin'ny nofo, aretin'ny saina, fanahy, aretina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Izay sarotra aminay satria indraindray izay zavatra tsisy dikany dia miteraka olana ngeza be vokatr'ilay faharatsiana izany. Tsisy aminay reto tsy tafiditra amin'izany. Mihindrana ny tenin'ny mpanomponao Petera izay ho any amin'iza moa izahay. Ianao ihany manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary matoky izay fa izay rehetra manatona anao tsy mba ho lavinao. Seigneur, nous voici devant toi. Après avoir entendu tes conseils, tu es le maître de notre existence. Mais nous avons plusieurs maîtres dans nos vies. Et tu sais, le plus grand, c'est notre ego. Tu sais mieux que quiconque ce qui a changé dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous
Aide-nous à changer parce que nous sommes incapables à le faire. Et nous empruntons la parole d'un de tes disciples, Pierre. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de vie, la vie éternelle. Et nous ouvrons grandement la porte de notre vie, la porte de notre existence pour que tu puisses régner dans nos vies respectives. Tu es venu non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais pour nous donner la vie en abondance, la vie éternelle. Seigneur, nous savons pertinemment que ceux ou celles qui viennent vers toi, tu ne les rejetteras jamais. Manatuna nauzai, urpanuta azamanda. Amen. Iaraka itsakarantsika andray ny teny izay nampitondrain'ny tompo ho famelan-keloka somariky ny famindram-ponantsika amin'izao alahady izao. Hoy ny tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako ho izy ilay Andriamanitra mpamindra fo voavela ny elokareo no ny anarany masina midy rano tompo indrezany hafaliana.
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Voninahitra ho an'Andriamanitra ho any amin'ny avy indrindra. Petraka isika. Sao dia tonga amin'ny fotoana hamakina soratra masina. Nous arrivons au moment de lecture. Sika tompoko ry Andriamanitra raina eo mbola misaotra midera manome voninahitra ny anaranao izahay raha tonga eto amin'ity fiangonana ity iaino ny teninao raha hamaky ny teninao izahay dia mangataka ny fanahinao masina mba hanazava ny tsirairay avy ary ihany koa mivavaka izahay ho an'ny izara ny teninao masina tompo mba ianao no ametraka ny teny eo ambavan'izy ireo. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Iaraka mamaky ny tenin'ny soratra masina isika tompo. Izany dia hitanareo ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7, andininy 220 ka hatramin'ny 130. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 31. Dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly dia nanambara taminy nahitany tompo sy nitenenany taminy ny teny an-dalana ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema sady nitory tamin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahiny ary niresaka sy niady hevitra tamin'ny Helenista, fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahiny izany dia nentiny nidina nakany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho an'ny Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galili ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny fampirosian'ny fanahy ka niamaro. Hotoizantsika izany eo amin'ny Jaona voalohany, toko 7, andininy 12 ka hatramin'ny 14. Anaka, aoka tsy dia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa koa amin'ny teny na amin'ny marina. Iza no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina sika sy ampanatetsika ny fontsika eo anatrehana na amin'inona no anamelohan'ny fontsika antsika, satria Andriamanitra lehibe no fontsika ka mahalala ny zavadrehetra. Ry malala, raha tsy misy manameloka antsika ny fontsika dia manana fasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona no angatantsika dia
ndrayntsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manaony izay akasitrahany eo masiny isika. Ary zao ny didiny dia inotsika dia anarahany Jesosy Kristy zanany sy ifankatiavatsika ka arahana ny didiny nomenantsika. Ary izay mitandrina ny didiny dia mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia fanahy izay nomeny antsika. Zay ary ny tenin'ny Tompo. Mbola hotohizantsika ny vaky teny ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomohery amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamonjy anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Iaraka ivavaka isika. Tompo tonga indray ny fotoana enonay ilay teninao, teny ampitondranao avy amin'ny mpanomponao, izay mpanompo tsy mahasoa, teny mamelona, ko ianao ilay Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra no angatahanay mba hitarianao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka amin'ny alalan'izany teny hotoriana izany mba hakasika ny fonay ary hitondranay eo amin'ny marina, ny marina hanafaka anay tsy ho andevo, ary ampianatra anay, anilo ny dianay, ny fiainanay, anilo ny fonay, anala zay rehetra maizimaizina rehetra eo amin'ny fiainanay, ary ampahery anay koa
anamasina anay ary anome anay ilay fiainana mandrakizay zay efa nomenao maimai-poana amin'ny Christ Jésus. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous accorder ton Esprit Saint afin que par la prédication de ta parole, ton Esprit éveille nos cœurs et nous conduise dans la vérité qui nous libère, qui nous instruise, nous éclaire, nous console et nous sanctifie pour la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petraka isika ry havana. Fiangonana mitombo noho ny fampahirizan'ny fanahy masina, izay indray no afatra na raha marimarina kokoa angalana afatra lohahevitra amin'izao alahady izao. Église en croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Rehefa miteny hoe fiangonana tsika eto dia aza adino fa ny fiangonana dia tsy inona fa fitambaran'ny olona tsirairay avy nanolo-tena ho an'Andriamanitra. Qu'est-ce que l'Église si ce n'est que l'association ou la communion plutôt de tous les croyants qui se sont donnés à Jésus-Christ. Fitambaran'ny tokantrano tsirairay. Ary amin'izay no mahazava-dehibe ny tokantrano io satria rehefa simba ny tokantrano dia misy fiantraikany any amin'ny fiangonana zany. La famille est une bénédiction pour l'Église et l'Église est une bénédiction pour la famille, raison pour laquelle le 1er juin, le premier week-end de juin, nous allons organiser un moment où tous les couples ou même les futurs couples peuvent avoir une formation parce que c'est précieux. Raha marary ny tokantrano dia mahazo antoka fa marary ny fiangonana. Ary raha zavatra miainga avy eo amin'ny tokantrano no tonga aty amin'ny fiangonana. Dia izay no tsara ho fantatra eto zany raha hoe fiangonana dia aza mieritreritra hoe les bâtiments Sainte-Émilie de Vialar fa isika kristianina tsirairay no antsoina hitombo noho ny fampahirezan'ny fanahy masina. Zay zany no lohahevitra tiana tsindriana kely. Dia nitsoahana zany tamin'ny asan'ny apôstôly Lioka zay tsy iza moa fa dokotera dia tsy mitsabo vatana ihany izy fa mitsabo ny fanahy ary zay no nanekeny hotarihan'ny fanahy masina hanoratra n'io asan'ny apôstôly io. Dia mitsabo koa izy manasitrana amin'ny endriny rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fanoratana izao asan'ny apôstôly izao. Dia tsoatsika ny anankiray andiny faraika amin'ny telopolo zay nitsoahana an'izao lohahevitra zao dia hoe dia nandry fahalemana ny fiangonana manerana ny Jodia. Amintsika teny iombonana dia hoe nandry fehizay ny fiangonana manerana ny Jodia sy Galilia ary Samaria ka sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fatahorana ny tompo no ny amaro no ny fampahirezan'ny fanahy masina. Dia izay no nanganana izay lohahevitra zay hoe fiangonana mitombo no ny fampahirezan'ny fanahy masina. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, comme vous voyez sur l'écran, et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ny azo tsoahana voalohany dia hoe ny fiangonana lazaina fa mitombo na mandroso zany na ny kristianina zay lazaina fa mitombo na mandroso na ny sampana na eny koa na ny firenena aza dia izao fiangonana tsy maintsy mandry fahalemana. La première condition c'est être en paix. Tsisy fandrosoana zany azo eritreretina, tsisy fandrosoana azo andrandraina raha tsy misy filaminana. Il faut la paix, P-A-I-X, et non pas l'épée. Dia masana zany no basiny manenoneno eroa etsy eroa dia tsy androso ny sehatra zay anjakany zany. Tsy maintsy manana toerana voalohany zany ny io ato hoe
fandriampahalemana io. Eto dia tsy haivina koa misy ny fandriampahalemana ohatra ny atsy a Saint-Pierre, tsy akaiky etsy tsy alavitra etsy Saint-Pierre eny amin'ny cimetière. Ao tena milamina be ao, tsisy mifanelingelina mihitsy. Tsy izay ny resahana eto zany, satria izay ny eritreretintsika zany anany fandriampahalemana na le hoe mandry fehizay dia le tsisy mikitikity. Tsy maintsy misy zany. Dia voalohany zany dia izao, mba hahatonga ny olona ray, mpino ray na fiangonana na sampana na firenena dia izao, tsy maintsy manana na hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra izy, manana fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Premier point, c'est la paix avec Dieu. Tsy misy mihitsy zany fandrosoana azo eritreretina raha tsy manana fandriampahalemana na manana fihavanana amin'Andriamanitra isika. Ary hita taratra zany tao amin'ny vakiteny voalohany, tao amin'ny filazantsara izay novakina tao amin'ny Jaona 5:10 dia raisiko ny 5 fotsiny fa rehefa netrano dia vakio. Zao ny tenin' Jesosy, ary Jaona apôstôly nanoratra azy. Ary ohatra sary anohatra ny netiny hoe izao no voaloboka ianareo no sampany. Eto aloha dia tsara koa ny manindry fa zay sampana mieritreritra, ny fiangonana aza sampana eo anatrehan'Andriamanitra, dia nandray misy sampana mieritreritra hoe izy ony tsy sampana. Tsara tsoratra masina zany. Ny fiangonana no antsoina hoe sampana eo anatrehan'Andriamanitra. Izao no voaloboka ianareo ny sampany izay mitoetra ao amiko, ary izao ao aminy dia mamobe. Tara izay no entiny Jesosy milaza izany hoe paix avec Dieu, izany hoe fifandraisana, dia ny hoe fitoerana amin'Andriamanitra. Ary hoariny tahaka ny voaloboka izany hoe rehefa, ary hitanao le hoe atsatoka reny ny greffe ny ilazantsika azy, dia izay no ahafahana mitombo izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay, izao ao aminy, ary izy mitoetra ao amiko. Izay fifandraisana izay Andriamanitra makao aminy, fa izy koa mifikitra sy mitoetra amin'Andriamanitra, dia izay no ahafahany mamobe, izay no ahafahany mitombo. Voalohany zany izay fifandraisana amin'Andriamanitra, ary mijery ny soratra masintsika si nous revenions en arrière à l'histoire d'Adam et Ève, c'était la séparation d'avec Dieu, le dilemme de ce monde, le dilemme de l'histoire. Tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, rava, lasa fahavalon'Andriamanitra ny olona anankiray, ary rehefa lasa fahavalon'Andriamanitra izy tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, dia izao ny fisehony izay voalohany indrindra dia izao tsy manana fiadanam-po izy. Paix avec soi-même. Zay zany rehefa tsy manana fifandraisana, ary zay nge ny azo fijaliana ohatra ny etsika sendrasendra, misy le mijidina, le vertical, zay manambara n'izay fifandraisana, fihavanana amin'Andriamanitra zay. Dia misy le horizontal zay hitantsika rehefa avy eo, zay manambara ny fifandraisana amin'ny hafa. Fa eo ampovoan'ireo dia misy teboka anankiray, un point qui symbolise la paix intérieure. Raha vao misaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy manana fiadanam-po. Ary rehefa tsy manana fiadanam-po tsika fa misy fandrohitana na fifandrohitana anaty, conflit intérieur, dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy conflit avec les autres. Hitantsika tamin'ny tantarany Adama sy Eva zany, rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona voalohany, dia izy mivady tonga dia mifampitivitra, ara matony menao anahy, aranga, dia avy eo dia tafiditra tany amin'ny zavaboary, mena rana, voaozina hatramin'ny tany. Rehefa tapaka le fifandraisana amin'Andriamanitra, ka voalohany zany dia izao hoe ny fiangonana mandrosina, ny kristiana te hitombo dia tsy maintsy mandry fahalemana amin'Andriamanitra izy. Il doit avoir une paix avec Dieu, et qui va se traduire par une paix avec soi-même. Tsika zany raha ohatra ke mandeha etseroa mitady tsy manana fiadanam-po zany, raha tsy misy an'izay hoe fifandraisana avy amin'Andriamanitra, tahaka ny voaloboka miray sampana miray amin'ny voaloboka. Zay zany ny zavatra tsy azo hidovirana.
raha te andrososika dia voalohany indrindra aloha dia zay fifandraisana amin'Andriamanitra zay. Be dia be ny mieritreritra hoe tia hanana fandrosoana, tia hanana fitomboana, tsy mandalo amin'izay dia ny tantara no hitsara. Ary io tantara io tsy le tantara eto ihany, fa le tantara rahatr'izay mihitsy hoe hoy ny tompo hoe tsy fantatra akory nareo rahatr'izay hatr'izay. Zay le izy. Dia eo sanatritsika no gaga eo. Zay zany no faharoa dia le voalohany dia le paix avec soi-même. Raha nanaraka ny vaky teny voalohantsika Jaona voalohany toko fahatelo andiny faharaiky amby roapolo 1 Jean chapitre 3 verset 21 dia zao no anambaran'ny apôstôly Jaona azy. Fa raha tsy manameloka atsika ny fotsika dia manana toky eo anatrehan'Andriamanitra isika. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Hitanareo io fo io, fo moa ny ilazana azy fa amintsika malagasy dia hoe enjehan'ny mieritreritra. Aleo enjehan'ny omby, ahoana moa ny teny malagasy? Aleo enjehan'ny omby masika izay enjehan'ny eritreritra. Dia rehefa enjehan'ny eritreritra rehefa tsy tranquille zany quand on n'a pas la paix avec Dieu dia zao manameloka foana io fo io. Andray ity nataoko. Ambo za moa dia navita an'izao, za moa dia sala amin'izao. Dia tsisy fiadanam-po zany. Dia Paoly Jaona dia miteny na manameloka antsika ary ny fotsika dia zao Andriamanitra lehibe noho ny fotsika. Afaka manafaka an'izany. Afaka manome an'izany fitoniana izany izy. Zay no faharoa zany amin'io le paix io hoe zay antoko ny fandrosoana dia faharoa fahatelo efa lazaina teo le hoe paix avec les autres. Voalohany zany raha tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsika vita fihavanana amin'Andriamanitra dia tsy hanana fiadanam-po no vinanao vina. Na hoanitsika firy ara ny l'exomile, zay mba fantatra sy ny ray aman-dreniko misy malala ao dia ray aman-dreniko hypertendu dia 24 foana ny ohatran'izany. Dia hoanina ny l'exomile sy ny tranxène sy ny rehetrarehetra. Fa les paix avec Dieu, c'est indispensable, incontournable. Raison pour laquelle nos ennemis, les diables, les satans, tsisy ilaina an'izany mivavaka zany, tsisy ilaina an'izany Andriamanitra zany satria fantany fa ao ny fanalahidiny. Dia rehefa tsy manana fiadanam-po anatytsika dia ny fisehony tiako tena hoe tsy azo hidivirana. Rehefa ao anaty eo misy fandrohitana dia mifandrohitra amin'ny hafa. Zay zavatra izy zay. Le ato no miseho atsy, miseho amanodidina. Zatra mifanaraka tsara zany ireo. Dia eo no ilaina ny fotoana moa voafetra fa raha mijery ny tantaran'ny Paoly apôstôly tsika zay nisoratan'ny Luc ao amin'le asan'ny apôstôly toko fasivy io dia mitantara ny Paoly apôstôly zay nanana an'izay fifandrohitana anaty zay. Rehefa mamaky ny Romana toko fafitsika dia mitantara izy tsy ny tsara zay tiako no ataoko fa ny ratsy. Fatan'izao fa tsy mety ny ataony fa ataony ihany. Sy an'izay fandrohitana anaty zay. Iza no manafaka amin'izay dia te izy ny teny misaotra an'Andriamanitra fa Jesosy Kristy no manafaka amin'izay fandrohitana anaty zay. Dia fantatsika tsara fa nanana an'izay fandrohitana anaty zay izy dia inona zavatra nataony? Nanenjika ny fiangonana. Teteziny isaky ny lavatrano ny fiangonana. Ary teny ampanenjehana zay le fifandrohitana anaty dia miteraka vokany. Zay kristianina rehetrarehetra, ny enjehany rehetrarehetra. Fa saingy zao teny ampanenjehana ny kristianina izy teny alalan'ny Damasy. Any Syrie, sotra. Zay ka Turquie indray ny teneniko, any Syrie. Teo izy no nahita ny Jesosy. Hoy Jesosy hoe Saul, Saul, manina ny manenjika ianao? Fa iza moa ianao no enjehako? Akay rehefa manenjika ny kristianina dia Andriamanitra Jesosy no enjehana. Dia teo dia tsy ho tantaraiko fa hainareo tsy enjery le tantara. Niova fo izy. Rehefa niova fo izy nahita ny marina, zay le hoe manafaka ny olona Jesosy tao anatin'izany hoe c'était un djihadiste, c'était un terroriste nge le Saul. Tena hoe enjehana isaky ny lavatrano. Zay olona manana fa niova izy, zany hoe
azo atao koa ny miova eto amin'ity tany ity. Raha manaiky ny olona zay natongavan'i Jesosy rehefa niona taminy izy dia tena niova, tena mibaradako. I Saoly, eo moa lasa natsoina hoe Paoly izy. Dia rehefa niova foary izy dia ho an'i Jerosalema. Nilazany nefa dia zao malaza ratsy mihitsy zany hoe mpanenjika ny fiangonana. Tonga ny Jerosalema izy, hiditra ao amin'ny fiangonana. Natahotra daholo ny olona, zay le vaky tenintsika teo. Natahotra daholo ny olona, aïe, c'est un ancien terroriste io. Ny havanay rehetrarehetra manodidina anay, ionona mono azy, napiditra azy amponja. Zay nanelingelina ny Saoly nahazo ordre de mission izy hoe zay mitonona kristianina tonga dia na any amponja na maty. Zay fanao hatramin'izay zay. Ary mandrakitiny mbola misy. Dia rehefa tonga tany Jerosalema, tao amin'ny fiangonana tao Jerosalema, Saoly zany, le efa niova fo io. Dia nitady hiaraka tamin'ny mpianatra. Zay le vaky teny talohan'le teo, mino aho fa narahanareo le izy. Asan'ny apôstôly toko 7:5 ka hatramin'ny 7:20. Tady hiaraka amin'ny mpianatra izy, te hivavaka hiaraka amin'ny isika niova fo. Ny olona niova fo zany, peu importe ny passéany, dia zao njahatra maminy indrindra dia nivavaka. Nefa izy manana dossier be ao arinao. Namono olona nanenjika kristianina. Atao ahoana nanaovana zany? Enjana ane zany. Izy te hivavaka, niova fo izy, nisy passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que quel que soit nos passés, heureux celui dont ses transgressions sont remises. Sambatra ny olona zay ahoana le izy voafela ny elony, tsy san'Andriamanitra eloka. Dia Andriamanitra efa tsy manisa eloka soa fa reo kristianina tao Jerosalema mbola mahita ny dossier-any, mbola misoratra hoe inona nanao an'izao, inona nanao an'izao, inona netsika hatran'izao. Dia hiditra andeha hivavaka izy fa zao natahotra azy izy rehetra ka tsy nino azy ho mpianatra. Aïe, non, avoainy any amin'ny Facebook any hoe fa zao ne no nataony io. Fa soa. Nisy olona anankiray antsoina hoe iza ny anarany? Tsy nanaraka tena. Barnabas amin'ny teny araméanina dia hoe araméanina fa tsy arménianina. Dia hoe fils de consolation na fils de l'encouragement. I Barnabas niditra tsehatra manoloana amin'ny Paoly apôstôly, manana dossier mavesatra be, casier judiciaire, bulletin numéro 3, numéro 2, chargé. Le mpianatra tsy matahotra, reo nefa tokony hiaraka hivavaka. Dia sofa nisy ny atao hoe Andriamatoa Barnabas no araka ny vaky teny teo. Fa nakany Saoly Barnabas ka nitondra azy eo amin'ny apôstôly. Ary nanambara tamin'izy ireo nahitany tompo teny an-dalana ny tenenany taminy ary ny nasa iny tory ny anaran'i Jesosy tany Damaskos, misy mpanelanelana. Raha sanatria Barnabas izy indray nanapitrotraka hoe tena io mihitsy ny nanenjika, zao mihitsy mipaseany io. Tena raha misy fiangonana zany na firenena na tokantrano dia mila Barnabas ohatr' zany raha te hitombo. Olona mampiavana, olona miintroduire, olona miteny hoe marina fa zay ny lasany fefa niovy io. Tsika zao ny Barnabas, izay ny fiangonana. Manoloana ny passé chargé de Saul, de Saül, de Paul et la peur des disciples dia nisy Barnabas teo nampiavana. Ahoana moa ny tenin' Jesosy? Sambatra ny mpampiavana. Fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Mila olona ohatran'izany. Mila Barnabas. Ary zay no miteraka an'izany hoe fitombona zany dia ny fahabetsahany Barnabas ao amin'ny tokantrano. Misy Barnabas 4 ao amin'ny tokantrano ao. Vao miady ny anankiray ohatra zao dia ino ndray mikopakafa, atao ve inao ve dia manaiky an'izany e? Asio e, taro e. La vengeance sera terrible. Fa Barnabas
naka ny Paoly izy mitondra azy teo amin'ny apôstôlia aza matahotra nareo, je vous garantis qu'il a changé de vie. Il a bien rencontré Jésus. Zany zavatra ilain'ny fiangonana, ilain'ny tokantrano, ilain'ny firenena raha te hitombo izy. Zay le izy zany a, zay ngambany dia fa ampy fa raha ny zavatra nomaniko ato maromaro ihany, fa mila an'izay raha te hitombo zany tsika, zay aloha ny zavatra takiana voalohany. Faharoa dia hoe fiangonana mandroso na ny fiangonana te handroso tsara, une église qui s'édifie et qui investit dans l'édification. Zay no voalaza teo zany amin'ny asan'ny apôstôly toko 8:7 hoe rehefa vita zay asan'ny Barnabasy zay dia niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo mpianatra tany Jerusalema izy, Saul zany, sady nitory tampasahina tamin'ny anaran'ny tompo. À partir de ce moment-là, à partir de l'intervention de Barnabas qui a fait le pont, le lien entre Saul et le disciple, les apôtres et ceux qui étaient dans l'église de Jérusalem, à partir de ce moment-là, Saul et avec les apôtres, il va et vient afaka niditra sy nivoaka izy tao Jérusalem, ary il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Satria ilaina ny fitoriana ny filazantsara, ilaina ny fitoriana ny vaovao mafaly mba hahatonga ny olona anankiray, kristiana ray, fiangonana ray, sampana ray, firenena ray ho amin'ny fandrosoana. Dia io koa zany tsy azo idovirana. Misy olona te handroso nefa izy tsy manokana fotoana, manokana ny heriny ray manontolo amin'ny fianarana ny soratra masina. Il faut un investissement, il faut s'investir dans l'édification pour qu'un membre, pour qu'une famille, un foyer, une église puisse grandir. J'énumère rapidement, troisième point, ny fiangonana te handroso koa zany dia fiangonana mandeha amin'ny fatahorana ny tompo. Io tsy dia lazaina firy tsony amin'izao dia zao. Andriamanitra dia lasa ohatran'ny copain, c'est vrai. Dieu est notre copain, notre ami fidèle. Il y a même beaucoup de gens qui vont dans ce sens. Fa tsy manakana mihitsy zany ny fatahorana an'Andriamanitra amin'ny heviny hoe respect, fankatoavana. Zay amin'ny vanim-potoana iainantsika zao dia tsy misy tsony zany mitahotra an'Andriamanitra zany. Ary efa mijery ny zavatra manodidina eto sy eroantsika, mijery na amin'ny firenena na iza dia manontany ianao hoe mba misy fatahorana an'Andriamanitra ve amin'ny zavatra ataon'ny olona. Tsisy an'izany tahotra an'Andriamanitra zany tsony. Matoa ny olona mahavita manao zavatra mamofady isan-karazany ireny dia so tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony. Dia nefa voalaza fa ny fiangonana na ny olona na ny kristianina te hitombo dia tsy maintsy mandalo amin'izany fatahorana an'Andriamanitra zany. Ny voaloham-pahendrena hoe ny ohabolana, le commencement de la sagesse, c'est le respect du Seigneur ou la crainte du Seigneur. Ny fatahorana ny tompo no voaloham-pahendrena. Dia io mijerevana nareo zavatra mahety sy eroa dia afaka samy miteny tsy an'izany tahotra an'Andriamanitra zany tsony. Tsisy tahotra an'Andriamanitra. Tsy mataho masomena. Ary zay nahatonga ny apôstôly Jaona ny mivaky teny Jaona voalohany teo, vakiana tamintsika teo, toko 7:20, Jean 3:18. Aoka tsy ho tia miteny. Ny alalàna hoe tsy manana fankatoavana na tsy misy fatahorana, il n'y a pas de respect en Dieu, dia zao hafa ny teny ary hafa ny atao. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Dia jereo ne mangala ohatra ka anankiray fotsiny atao hoe firenena malaza hoe mivavaka, feno ny fiangonana,
feno ny soratra masina mipetraka eny amin'ny tilambaravarana sy miditra amin'ny trano ianao dia zao fa dans les pratiques il y a rien. Zay no mampiseho hoe tsy misy tahotra n'Andriamanitra. Aoka tsy ho tia miteny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Fa efatra ny amaro. Le fitombon'ny fiangonana zany tsika ndraindray maitsika falitsika manana le hoe vient et voit. Maro feno zao fiangonana zao. Tsara zany. Fa tsy zany no voalohany. Efa aty amin'ny dingana farany fitombona le nombre zany ina filazan'izany ny numérique raha zay croissance numérique en nombre any amin'ny farany. Ny amaro zany ireo mpianatra ireo noho ny fampahirezany fanamasina. S'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. Tsy azo idivirana koa ny fitantanany fanahy masina. Ary Jesosy tao amin'ny jaona toko 5:10 ka hatramin'ny 7 teo dia niteny hoe raha miray amiko nareo fanvakiana teo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay zavatra tianareo na inona. Zany hoe kristiana zany efa nahazo avalina mihitsy, nahazo accord de principe hoe rehefa mangataka zavatra reo mahazo fa saingy zao mila mitoetra amiko. Ny azony zay ny fangatahana, ninona angatahanareo dia ho azonareo amiko zany zavatra zany. Fa mila ny fampahirezany fanahy masina. La croissance est conditionnée par l'assistance du Saint-Esprit. Je parle d'assistance et ça vient dans ma tête quand on a eu un problème de direction assistée par notre ancienne voiture. Tsy nandeha le direction assistée. Le vadiko malalako zay no mitondra azy dia atsoy afa ahoana tsy voaviloko mihitsy le volana matanjaka be salaminina satria il y a pas la direction assistée. Dia ohatran'izay koa ny fiainantsika. Mafy be io ohatra mitondra tracteur io rehefa tsy eo ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsy eo miteny hoe mety io mandeha io fa mafy be. Tsy maintsy hidona amin'ny rindrina indray andro any. Fa mila an'izay fampahirezany, fitantanany fanahy masina, fanosehany fanahy masina, fitarihan'ny fanahy masina, fitrotrony fanahy masina, baben'ny fanahy masina, azo lazaina dolodolo zany. Zany no mampandroso, zany miteraka fandrosoana. Ary izay fandrosoana izay famoazana vokatra izay dia izay no voalaza hoe 7:7 hoe ny azahoany raiky voninahitra dia ianareo mamokatra be sady tonga mpianatra. Si vous portez beaucoup de fruits, zany hoe rehefa mitombo zany ka mamoa vokatra be ny kristianina na ny fiangonana dia izay no manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa tsy hoe ny hira ihany. Andao asiana hira 10 ao amin'ny culte, amin'ny fitaom-pivavahana, amin'ny fanompoam-pivavahana dia izay no manome voninahitra an'Andriamanitra. Anankiray zay fa ny manome voninahitra an'Andriamanitra araky ny voalaza eto dia izao ny mpino anankiray na ny fiangonana mamokatra. Porter beaucoup de fruits. Mais de quels fruits le texte parle? Ou de quels fruits Jésus parle? Voalohany, ary zay no marana anazy, ny vokatra angatahan'Andriamanitra amin'ny kristianina, amin'ny fiangonana, zay te hitombo, dia voalohany indrindra vo miendriky ny fibebahana. Luka 7:7 izay. Mamoaza vo mendriky ny fibebahana. Le fibebahana nefa amin'izao efa tsy azo tsony inona zany mibebaka zany. Manampy antsika ny famakiantsika ny dième dika teny iombonana. Asehoy amin'ny fitondran-tena mendrika fa ny alanareo tokoa ny toe-dratsinareo. Zay hoe aza atao amin'ny molotra sy amin'ny vava ao ka tsy ho tia amin'ny tena fotsiny. Fa ataovy amin'ny asa koa, aseho amin'ny fitondran-tena ohatran'ny Saoly rehefa niova fo izy na nentsika kristianina izy teo aloha dia najanona zay fa tsy hoe mpitory ny filazantsara izy kristianina izy apôstôly izy dia nataony teo aloha ihany nataony nefa izy mitonona ny tena no kristianina. Zany hoe
asehoy amin'ny fitondratena mendrika fa ny alanareo tokoa ny toe-dratsinareo. Zay zany ny vokatra voalohany, fruit de la repentance. Dia ny vokatra faharoa zay haitsika any amin'ny Galatianina 5 misy maromaro izy ireo. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et le deuxième, c'est fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Zay no ahitana hoe mitombo ny tokantrano anankiray kristianina ray manjaka ao aminy izany fitiavana zany. Fitiavana tahaka ny tiavan'ny Kristy azy. Manjaka ao aminy fitiavana, fifaliana, mampite hiara-monina, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena, mahafehy-tena izy. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et le fruit, un prédicateur récemment, je pense que c'était le pasteur Fafa, il dit non, c'est pas dit, ce sont les fruits, mais le fruit de l'esprit, c'est un package. C'est à prendre ou à laisser. Tsy sy hoe fidikony ana mahafalifaly ana ny fifaliana dia manao tapolaka glady ao izy zareo dia falifaly eo dia zay ohatran'izany. Fa c'est tout un ensemble. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Zay no vokatra andrasan'ny tompo ho amin'ny kristianina. Ka ny fiangonana araka ny lohahevitra zany, fiangonana mitombo, mamoa, dia ny fiangonana ahitana ireo vokatra ireo. Hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa miala amin'ny toe-dratsy izy ary asehony amin'ny fitondrateny zany. Miasa vita no ifampijerena. Vokatra ny fanahy masina arak'izay voalaza teo. Dia anjarantsika ny mampiditra zany amin'ny fiainantsika indray ahafahantsika mitombo raha te hitombotsika. Dia izay ny lala tokana tsy maintsy arahantsika kristianina. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.
iaraka hitsangantsika anambara ny fonontsika arak'izay hitantsika eo amin'ny fafany. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny talenindrindra ao mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana etsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy milalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy lohany mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ao tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, mampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ny fiangonana, izao dia tonga amin'ny filazana ny rahalahy isika. Dia mbola amin'ny fifialiana trano ry havana no hiara-banantsika amin'izao alahady fa 20 volana avrila izao. Faly ihany koa miarahaba ireo rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra isan-karazany. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny pasteur Jean Andrinandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana androany. Misaotra ihany koa tamin'ny fizarana ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Manaraka izany raha misy amintsika no sambany vao tonga miara-mivavaketo amin'izao andro an'izao dia hiangaviana izy mba hitsangana fa ho ara-bain'ny fiangonana. Tsy misy ny vahiny androany dia mitohy hatrany ny fandaharam-potoanantsika mahazatra. Ho hitantsika eo amin'ny fafana ny fandaharam-potoanantsika mandritra ny herinandro izay tsy misy fiovana. Ny fiangonana moa dia manomboka arak'izany isaky ny amin'ny 10 ora sasany alahady. Tsy adino kosa nefa fa misy ny fianaran-kira izay atao manomboka amin'ny 10 ora. Fanamariana ny travaux kosa dia miato kely amin'ny asabotsy izao. Tsy misy izany ny travaux amin'ny asabotsy. Ny mandray anjara amin'ny fanadiovana ny fiangonana kosa dia ny SLK amin'ny asabotsy izao ary izy ireo ihany koa no mandray anjara ny liturjia ny alahady. Fampatsiahivana hatrany ny asabotsy amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora ny fotoana iarahantsika amin'ny fifazana izay arahan'ny asa sy fampaherezana. Ny diakona tompon'anjara kosa manomboka amin'ny volana Mea dia ny groupe DCE. Ny ankoatran'izay moa zany dia izay efa hitantsika misoratra eo amin'ny fafana. Ny daty tsara ho tadidy kosa ny fahaefatra ny volana Mea dia misy ny concert izay iarahantsika amin'ny groupe Niako. Ny ora moa zany dia manomboka amin'ny 9 ora sasany eto amin'ny fiangonana. Andray anjara kosa ireo tompon'andraikitra manomana sy mikarakara izany andray anjara fitenenana aorian'izao filazan-draharaha izao. Taratasy fisaorana voaray avy amin'ny Ramatoa Brigitte avy any Grenoble. Ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Fisaorana eram-poeran-tsaina no atolotra ianareo nanotrona
sy nitrotroam-bavakanay tamin'ny alahady fa 2 volana avrila 2024 teo no ninalasana ny tontonay Andrianantoandro Richard. Mankasitraka ny fitiavana naseonareo fa ny tompo any amalifity sy anontra avizato eny izay vita sy laninareo ary ampitobaka ny fitahiny ho anareo hatrany ho voninahitry ny anarany. Taratasy fisaorana anankiray koa ny pasteur Jules Rakotonanahary mianakavy sy ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana tamin'ny nitondranam-bavaka sy fitondranam-bavaka sy fampahirezana izay natao Jules dia ny tompo any amalifity sy nonitra izay ilany nataonareo tamin'ny fianakaviana dia ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Avy amin'ny sampana zavamaneno, chers membres du sampana zavamaneno, il y aura une réunion le 5 mai pour préparer la rencontre régionale du sampana zavamaneno du 25 mai et choisir un représentant au bureau sampana zavamaneno régional. Votre présence est très importante. Merci. Le bureau sampana zavamaneno. Momba ny hetsika faharoan'ny fiangonana kosa izay ho tanterahana ny 17 volana oktobra. Mieritreritsika hoe mbola lavilavitra ihany izay fa raha tahaka ny nataontsika tamin'ny taona lasa ny fiomanana ho amin'izany dia efa miatomboka dia n'izao. Nanomboka tamin'ny herintaona zany dia tonom-bola no nataontsika hanatanterahana ny hetsika. Ny antony dia tsotra ihany hoe tsy ho apetrakintsika amin'ny avy any ivelany ny fampandehana andrarahan'ny fiangonana fa isika ato anatiny no tompona ndraikitra voalohany manatanteraka izany. Ka ny endrika hanatanterahana azy dia amin'ny alalan'ny tonom-bola, izany hoe isika tsirairay avy isam-batan'olona isam-pianakaviana dia manonona izay eritreretintsika ho ataontsika amin'izany hetsika izany. Efa misokatra izany manomboka dieny izao fa nefa ho amin'ny fanomanana ihany kosa dia manentana antsika fiangonana izay vonina hiara-iasa hiditra ao amin'ny komisiona mpanomana sy mpikarakara izany hetsika izany mba handinika hoe ahoana ny fomba indray entina hanatanterahana azy ny endrika hanehoana azy amin'io andro io dia afaka manantona isika any tonton Edy Rakotonirainy misoratra anarana ho amin'izany ary entanina isika fa antsika fiangonana izany hetsika izany. Ny andinindiny manaraka moa dia ho azontsika miandalana eny ihany araka ny fotoana. Avy amin'ny Amafia, antsona isika mpitambana ao amin'ny Amafia samy tonga eto Viala ny alarobia voalohan'ny volana Mai 2024 amin'ny 7 maraina. Misy ireo namantsika AMF avy ao Avignon sy Nice ho avy eto amintsika hanao ny répétition générale Cœur Uni 2024. Hiarahira hisakafo ary fanotrona amintsika eto izy ireo koa aoka isika ho tonga maro ho amin'izany. Na tsy ho any amin'ny Cœur Uni 2024 any Toulouse aza ianao ny hira kosa iarahana dia iaraha maneo any aoriny koa samy mahery fa adidy masina no miandry anao. Aoriny zao filazandra iray zao koa dia isika fiangonana dia ny fisaorana ireo biraon'ny faritany atsimo atsinanana izay nahavitany andraikiny izy ireo moa dia avy eto amintsika ny asa nandritra ny 2 taona ka aneo ny fisaorana fa tsy fankasitrahana azy ireo isika fiangonana aoriny zao filazandra raha izao. Avy amin'ny 13e mada kosa indray tsy misy ny permanence médicale ny faefatra ny volana Mai ho avy izao averina ihany zany fa tsy misy ny permanence médicale
ny faefatra ny volana meo avy izao. Ny fotoanantsika manaraka kosa dia amin'ny iray volana indray izany. Ny entanina trano isika ny amin'ny fampitaovana ny fiangonana amin'ny défibrillateur, misy ny vatandrakitra izay nomanina ho amin'izany izay hitantsika ery aoriana mba hanangonantsika vola ahafahantsika mividy ny défibrillateur izay mihodidina eo amin'ny 1500 € eo ny anankiray. Ny fitaizam-batana karate kosa dia isaky ny sabotsy hariva amin'ny 10 €. Ny vaovao avy any amin'ny faritany, ny formation permanente entanina trano isika fa misokatra ho an'ireo rehetra maniry hiofana ny formation permanente, na te ho mpitoriteny, na te ho mpiandry, na ho katekista ihany koa, na ihany koa te ampitombo bebe kokoa ny fahafantarantsika ny soratra masina sy ny amin'ny fiangonana. Ny faharetany dia 3 taona, indray mandeha isam-bolana ny fianarana. Ny toerana natanterahana izany dia amin'ny tafo 7 eto amin'ny faritany, izany hoe miovaova isam-bolana izany, fa tafo 7 dia samy mandray ny fiofanana avokoa. Ny saram-piofanana amin'ity taona ity dia 550 €. Afaka manatona ny mpitandriny eto amin'ny tafo izay maniry anaraka ny formation, fa izy dinika atao amin'izany, ary ny mpitandrina no manolotra antsika any amin'ny tompon'andraikitry ny formation. Mariana moa fa nisy maromaro no efa nanatanteraka izany formation izany, miditra amin'ny 3e année ireo promotion teo aloha izay amin'ity taona ity. Ny vaovao kosa avy amin'ny nasionaly dia ny fifoazana nasionaly dia nanatanteraka ny 35e convention annuelle ny faha-15 ka hatramin'ny faha-20 ny volana Jolay any amin'ny lycée Don Bosco Angel, any akaikin'ny camp no misy an'izany. Ny loahevitra ho banjinina mandritra izany herinandro izany dia ny fanjakan'i Kristy araka ny filazantsarany marka. Raha mila fanampim-panazavana na isoratra anarana ho amin'izany dia manatona an'Andriamatoa Tantely Rakotonanahary. Toy izao kosa ny rakitra voaraintsika tamin'ny faha-20 ny volana avril. Ny totalin'ny voaraintsika dia 697,50 €. Ny fitsinjarana azy dia efa hitantsika misoratra eo amin'ny fafana. Nisy ihany koa nanatanteraka voaloham-bokatra 100 € tamin'io alahady io. Ampatsahivina trano isika fa efa misy ny terminal bancaire ahafahantsika manatanteraka ny fanatitra ho an'izay te hampiasa izany, ka ery aoriana no ahitantsika izany amin'ny fotoanan'ny fanaterana ny fanatitra. Ny ekipe finance kosa dia vonina trany handray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ampatsahivina ihany koa ho an'izay manaraka ny fampivavahana amin'ny alalan'ny tambazotra fa rehefa tonga ny fotoana fanatanterahana ny fanatitra dia misy ny QR code PayPal izay misy eo amin'ny écran, dia iny zany no scanentsika ahafahantsika manatanteraka ny fanatitra. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrany ho an'ireo izay mila izany. Izany banque alimentaire zany dia hitantsika ao amin'ny salle 4T na salle Carmel. Azontsika atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha tsy hitantsika ny toerana misy izany, ary raisina tanan-droa ireo izay maniry hanohana izany banque alimentaire izany. Izay indray ary ny vaovao sy ireo asa miandry eto amin'ny tafontsika, aoka hitondra mbavaka izany hatrany isika dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa ho amintsika olona ankasitrahany kosa ny fiadanana. Dia toy izao zany ny fandaminantsika andray anjara fitenenana aorian'ny vidéo fo izay andeha eo amin'ny fafana
nisy olotena avy amin'ny komity mpanomana ny hetsika fa efatry ny volana May, ary aorian'izay no anatanterahantsika ny fisaorana ny Braony Faritany teo aloha. Misaotra tompoko. Aloha veritsika indray mandeha amin'izay hitantsika tsara sa ahoana mangataka ny teknisianina Vendeur en ligne à des millions de personnes grâce au... miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry avako ny amin'ny izao amin'ny alalan'ny komision hetsika ho an'ny trano no hitenenana eto amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra raha mijery ny santionany kely hitantsika teo fotsiny, misy ny disy ny hira malagasy ny fampiasana reo instrument malagasy tahaka ny valihy, ny sodina sy ny zavatra maro isan-karazany izay ho tanterahan'ny groupe Niako eto amintsika amin'ny sabotsy ho avy zao. Fanamariana kely zavatra izay ataondry zareo dia azony atongotra tsara amin'ny teny frantsay, izany hoe francophone. Noho izany aza misalasala isika manasa ny namantsika izay miteny frantsay na ny vazaha indrindra mba ahitantsika ary ahitan'izy ireo ihany koa ny zavakanto ny tanindrazantsika. Faharoa, raha jerentsika ny tantaran'ny fiangonana dia tamin'ny fahaenina ny volana septambra isika raha tsy diso ny fitadidiko 2020 no nanomboka ny findra tato amin'ity fiangonana ity. Raha ny findra tato isika mbola betsaka ny asa mbola tsy efa na mbola tsy vita. Tsaroantsika tsara ny tato amin'ny zaridaina, fako tao minona no narintsika tao na ny tato ny fanamboarana maro isan-karazany. Ankehitriny efa mandroso ary miha tsara izany fiangonantsika izany. Ny angatahana amintsika nefa ny mba tsy ho reraka fa mampahery atsika fa mbola lavitra ny lalana izorantsika, ary zao hetsika ataontsika zao dia mba anoanana ny asa fanatsarana ny fiangonana sy banjinana ny 5 taona ho avy izay andoavantsika ny tanteraka ny vidin'izao fiangonana izao. Ka noho izany ary mahereza ry avako malala, mahereza efa betsaka ny nataontsika ary efa tsara tare ny zavatra vitantsika, nefa mbola misy nydingana maro ataontsika anisan'izany hetsika amin'ny 4 avril io, ary atsoatsy dia mbola misy hetsika maro ihany koa ho ataon'ny komisiona ny hetsika trano. Amaranako azy dia izao voatsela tany an-tanindrazana variana raha mijery ny any ambanivohitra rehetra misy fiangonana reny fiangonana ireny dia efa anjato taona ny foronany teo na ny orenany, nanana finoana ny malagasy nanangana an'izy ireny na dia tao anatin'ny ady mafy ary tao anatin'ny fanjanahantany sy ny fotoana fanenjehana kristianina. Nanam-pinoana koa sika ex Marsay
nitarika ny fiangonana FPMA rehetrarehetra mba neran-tany nahazo an'izao fiangonana zao satria tamin'ny alalan'ny finoana nahazahoantsika an'izao fiangonana zao raha miainga tamin'ny pièce jaune isika miainga tamin'ny tsy misy tamin'ny zavatra madinika indrindra nahazo an'ilay fiangonana nanana finoana isika ary nijoro tamin'izany finoana zany aokontsika tsy hemotra fa ahery amin'ny finoana isan'andro isan'andro samy mahery zany ny amin'ny asa fanatsarana sy ny asa fividianana tanteraka avy tan'izao vola izay homanitsika mba azahoantsika tanteraka n'izao fiangonan'izao an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Fanampy ny vaovao arak'izay efa hotsoiny izay efa voalaza teo ny vina ny fiangonantsika moa raha tamin'ny fotoana izay hoe hividy ity toerana ity sika dia misy zavatra anankitelo ny fitaovavahana zany cultuel ary ny culturel izay ataon'ny troisième dan satria fitaovana anankiray lehibe eo anivon'ny fiangonana zany ny troisième dan izay association culturelle et entraide sociale zany dia reo anankitelo reo tahaka ny tokotelo mamasan'andro zany miaraka tsara reo tsy mifandaka mihitsy fa mifameno tsara araka ny soratra masina dia misy ny lazaina teo fa tsisy amin'ny sabotsy zao zany ny avy amin'ny alalan'ny troisième dan ny médico social izay misy mpitsabo ekipe ana mpitsabo maromaro izy ao ary mbola izy voahiditra mbola mpandiniany izy manampahaizana manokana momba ny nify ndray hoe ahoana ny fikolokoloana ny io nify io tsy hoe anao dentiste koa fa mba hoe ahoana ny fanadiovana satria tsika rehetra za anisany tsy mahay miborosy nify akory misy fomba nefa fiborosiana an'io nify io indrindrandrindra ho an'zanakitsika nefa rehefa simba nify dia simba hatrany amin'ny fo dia ny anankiray ny association culturelle zany izay vita omaly ny amin'ny famelabelarana zany izay nataony professeur arabe ary-manana Lucille izay mpampianatra sady fikaroka eny amin'ny université ny Antananarivo zany momba ny tamin'ny tolona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo izay nahalianany maro betsaka ny tanora betsaka ny olona tonga teto izay nialoavan'ny tarika namana koa tamin'ny alalan'ireo kanto valisy gitara maro isan-karazany dia isaorana tompo zany satria izay no voalohan'ny famelabelarana zany hoe manomboka eto zany araka toy ny efa voalaza teo dia ny tetika asa napetrakytsika teo anatrehan'ny tompo dia fa eo andala mpandehanana mandeha avokoa zany sambany maly zany ny conférence na ny famelabelarana no tanteraka ary ny aloavan'ireo mpanakanto amin'ny fomba malagasy valisy ny farara sy ny maro isan-karazana zany dia motoizatsika hatrany zany ary mila mijoro zany tsika sy manana endurance persévérance amin'izany asan'Andriamanitra zany satria misy fotoana ihany nandray mety eritreretintsika alaim-panahy tena ohatra mavesatra izany fa tsy naman'izay miemotra isika ny fiangonana izay te handroso zay no ela fa dia miroso amin'ny vavaka trano isika dia avy eo ny fisaorana ny faritany tsy haiko sy iza mandeha fisaorana mbola faritany sa vavaka trano tsy haiko fisaorana ny braony faritany teo aloha zany komity akatratỳ anoloana ary miantso anareo rao teo aloha kosa etsy ankavy afaka makitsy mispirana ve nareo mba ho hitan'ny fiangonana tompoko
etsy amin'ny sisiny ankaviantsika misaotra indrindra mialatsiny fa manelingelyna mampivezivezy eny ary ry mpianakavin'ny finoana araka ny efa fantatsika nampiatsahevina atsika koa fa eto amin'ny FPMA dia misy faritany enina isika eto Marseille dia ao anatin'ny faritany atsimo atsinanana na afoezintsika aminay hoe Fatsatsy. Fantatsika ve ry havana hoe izavy zany fiangonana ao anatin'ny faritany atsimo atsinanana izany tsika atao lotsy mahazo mamaly fantatsika ve izavy misy fiangonana fito indisy kely izavy ary ny ao anatin'ny faritany atsimo atsinanana tsika ex Marseille aloha zany tsy mahazo miteny an'io efa izy tsika raha izay Nice iza koa Avignon eny ary telo zay iza koa Annemasse le atao loato mahibe tsy mahazo miteny tsony izy anatin'le birao faritany Grenoble anankiroa sisy kely sisaro Lyon parfait merci jeune homme raha izy izy nefa tsy lavitra akaiky ary Saint-Étienne bravo à tous oui izay anankifito zay zany tsika ny ao anatin'ny faritany atsimo atsinanana araka ny fomba fiasantsika eto amin'ny FPMA ihany koa dia manova ireo mpandrindra isika isaky ny roa taona na ao amin'ny mpandrindra eto amin'ny tafo zany na anatin'ny sampana na amin'ny foibe amin'ny rehetrarehetra dia isaky ny roa taona tsika manavao izany mpandrindra izany ao anatin'ny faritany misy atsika ny faritany atsimo atsinanana dia mifandimby isika tafo fito mandrindra izany faritany zany tao amin'ny tamin'ny taona 2020 sy 2020 iny dia isika eto amin'ny tafo ex Marseille no nandrindra izany dia tao anatin'izany izy efatra mianakare hitatsika atsy nitariany pasteur Clément Rakoto avy any Lyon tsy eto atoerana moa fa ao misy any Flou tantely Rakotonanahary i Lanto Andrinjaka mpitantsoratra tonton Roland Razanakola mpitahivola ary mpitantambola dia Adamilus Andrinjaka izy ireo dia nakatoavy ny synodam-paritany tany Avignon tamin'ny fahasy 5 febroary 2020 sy 2020 dia misaotra azy ireo tsika fiangonana amin'ny nanekeny izy ireo antsitrapo ary tamin'izany asa tsy mora nandritra izany roa taona izany dia ny tompo ane hitantana anareo mandrakariva zay amin'ny zay mbola ho ataonareo ary misaotra anazy tsika tamin'ny hery sy tanjaka ny fahendrena nomeny anareo nandritra izay roa taona izay tsy nisy nanelingelana tamin'ny fifamoivoizana ny kilometatra maro dia maro izay vitanareo tanatin'ny izay roa taona izay nareo moa nilaza hoe na vaky pneu indray mandeha ary tsy nisy akory nefa dia kilometatra maro dia maro ny vita fa dia ny tompo ny tantananareo hatrany ka dia misaotra sy mankasitratra anareo ny fiangonana dia hoy moa ny tenin'ny tompo hoe fa Jehovah-Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy ao anatin'ny Deutéronomie 2:20 ka dia misaotra tompoko dia ny tompo ombanareo dia ometsika teraka mafy be izy ireo misaotra tompoko
tamin'ny 30 volana marsa tany a Lyon dia nisy ny fitondranam-bavaka ary fisaorana an'izy ireo nisy solotena tamintsika no tonga tany ary tamin'izany fotoana izany koa ny fitondranam-bavaka ireo baovao izay tarihany pasteur Rakoto Clément Atrany ary misy any Andriamatoa sy Ramatoa isany Aja Rakotovelo izay filoha Mirindra Rakotoarivelo Ampitansoratra miangaraka Zafimanatsoa Pitahiry Vola Mboara Ramanakolazaina Mpitantambola ary Alexandre de Bian mpanolotsaina izy ireo dia araka ny lazaina teo ifandimbiasana ny fandrindrana izany faritany zany dia avy ao amin'ny tafo Lyon voanaray taratasy itsika omaly fa maniry ny hamangy atsika izy ireo dia ho hitatsika zareo reo rehefa tonga izany fotoana izany dia managataka ny mpitandrina itsika hitondram-bavaka ho an'izy ireo. Sotra tompoko. Vavaka isika. Tompo misaotra anao izay ny nanomezanao anay mpanompo mahatoky avy eto amin'ny FPMA ex Marseille izay nisolotena izany fiangonana izany nanao asa masina. Izy efa mianaka ireo izay nanolo tena ary tsy miafina aminao ny fanolorantena nanao asa masina ary anisan'izany asa masina izany dia nijoro Barnabasy izy tamin'izany fampihavanana izany izay tsy miafina aminao ny amin'ny olana maro indrindra teto amin'ny faritany ny amin'ny fiangonana izay mizara sy miady nefa izy ireo no nataonao Barnabasy mampiombona mampihavana. Fantatray fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ianao ka hanadino ny fikelezanaina izay nataon'izy ireo ary araka ny teny izay efa novakiana teo dia tsy afoina handao azy ireo ianao tahaka izay efa tsy nafoizanao sy tsy nandaovanao azy ireo hatramin'izay. Ianao ampitombo azy ireo hatrany fahendreny fahasalamana ary koa fanambinana amin'ny asa fivelomana rehetra ahafahany hatrany manompo anao fa ianao dia Andriamanitra tsy mba tsy marina tokoa ka hanadino ny fikelezanaina izay nataon'izy ireo. Faly izay FPMA ex Marseille nosoloan'izy ireo tena ary mahatoky izay fa zany asa imbonana izany dia andraisanay hatrany valy soa rehefa miverina eny amin'ny ramolanitra ianao dia ny voninahitra ho anao Andriamanitra anao irery hatramin'izao ka ho mandrakizay fa ny fiadanana kosa dia ho anay olona ankasitrahanao. Amen. Iaraka hivavaka isika. Indreny hamarony soa izay arotsaka ao aminay ry Tompo. Eny, na dia mpanompo tsy mahasoa azy izahay dia tsy afininao aminay ny fitiavanao. Isaranay ianao izany. Tompo, tononay manokana eto ny nanomezanao ny trano fiangonana izay ahafahanay manompo anao. Apetraka eo am-pelatananao ny fanatanterahana ny asa rehetra izay hatrehanay. Ao ny asa trano ao ihany koa ny fanomanana ny mety manana. Tafinirinao izahay tsirairay avy, arova izahay.
ao ny mpanao trano a, ao koa ny mpikarakara, ao ihany koa ny komity a, dia izay fiangonanao tsirairay avy ihany koa olona. Taroa izay tompo mba ho tiana iray mba afaka manambara ny asanao aneny fiombonanay. Amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Zao dia tonga amin'ny rahapisaorantsika misy terminal bancaire zany enerina mandritra alohan'ny fitaom-pavahana mandritra n'izao a na koa rehefa mifarantsika afaka manao ny raha voalahatra no ataontsika ny amin'izany. Stay
toizatsika mira 3:3. Tsangatsika anolotra amin'n'arapisara. Zao dia ny tanora no mandray ny anjarana melohany amaranana ny fitaovam-bavana.
lazatsika iara-bavaka dia mbola ampanetretena indray Andriamanitra iseranao misoerana ianao dia inay sankalazana iny anaranao satria tanteraka teto ny fitopovavahana izay zava-dehibe tokoa satria nahazoanay sakafom-panahy sahaza tamin'ity alahady ity indray. Sotranao izay Andriamanitra fa manao fiangonana ex Marseille tepolinao. Sotranao izay fa manana ray aman-dreny ara-panahy izay nomenao fahalalana tsara mba afaka hitarika hitandana hampianatra hananatra ary hitaiza izao fiangonana izao. Sotranao izay fa manana vahoaka mpiara-miambina manao ny asany araka ny fanomezam-pahasoavana menazy tsirairay avy mba hampandroso ny fiangonanay. Tsy ny fiangonanay ex-Marseille ihany nefa Andriamanitra fa hatrany amin'ny farany tany dia misy fiangonana kristianina maro, ray aman-dreny ara-panahy maro, olo-masina maro mpivavaka amin'ny fiangonana. Ka ny fiangonana FPMA ex-Marseille sy ireny fiangonana maneran'izao tontolo izao ireny dia irena indrindra mba samo hibanjana ny mandrakizay mba handraisany zava-dehibe ny fiainana ara-panahy satria amin'izay fotoan'izay tombo Andriamanitra dia tanteraka ny hoe fahazavana sy fanelo ny izao tontolo izao ny fiangonana rehetra tsy misy akanavaka mba hahafahan'ireo fiangonana ireo mijery sy mitady ary mitarika ireo ondry very ka mba hahatonga izy rehetra hatramin'ny fibebahana dia hitombo anisany firaisan'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao ho fifalian'ny anjelin'ny lanitra. Amin'ity izao tontolo izao ity koa Andriamanitra dia mponina mitovy aminay avokoa naiza toerana nefa saingy misy ireo miaina ao anatin'ny fijaliana sy ny fahoriam-be. Fantatra izao fa misy adiny firenena samy firenena tsy azahoan'ny mponina trano hoenenana intsony. Misy ny rivodoza sy ny safidrano izay mahaverevitra sy tsy ahitana izay atao. Misy ny aretina maro dia maro izay sarotra sitranina. Misy ireo olona osa ao anatin'ny fahalemena ka metehitra tsy metehitra afa-tsy amin'izay olona patatra sy olona manodidina fotsiny sisa. Misy koa ireo olona any am-pigadrana voatazona ela any ka miteraka fahasahiranam-be eo anivon'ny tokantrano fa ny zanaka manjafy manjary kamboty reny na kamboty ray mbola velona. Izany rehetra izany tonga Andriamanitra apetraka sy ankinina aminao satria ny herinao irery ihany no afaka anankinana sy afaka hikarakara ireny olona ao anatin'ny fijaliana tanteraka ireny. Ianao koa Tompo Andriamanitra no tompo mora azo indrindra amin'ny fahoriana ka dia ankinina tanteraka ambanin'ny fitiavanao sy ny fahendrenao ireny tavaratsaka ao anatin'ny navaka ireny.
Ifaranantsika izao anovako izany amin'ny fivavakana ampianaran'ny tompo manao hoe raha izy any an-danitra eraka ny sitraponao idiatany any an-danitra noho ny anna sanjanay namelany elokay akany namelany izy enerika taminay azo mitondra ny amin'ny fakapanana manafahana amin'ny ratsy ho anao fanjakana singery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fitaovam-pavahantsika amin'ny alalan'ny afatra sy ny sodrano ka toy izao ny fandaminana. Andiny voalohany ihany nataontsika amin'ny 3:700, nous chantons que la première strophe avant l'envoi et la bénédiction, et après nous chanterons l'hymne de la FBMA, Irafalevre. Je vous invite à vous lever. N'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours seulement, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Raisa nitsodrano tinono amin'ny anaran'ny tompo aza matahotra ianao rehefa nanavitra anao efa niantso anao tamin'ny anaranao ahy ianao ny tompo raha mita ny rano ianao dia omba anao ao raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy ary raha mandeha mamaky vaky ny afo ianao dia tsy homay fa tsy handoranao ny lelafo satria sarobidy eo masoko ianao ary be voninahitra sady tiako indrindra. N'aie pas peur, je te libère, dit le Seigneur, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Oui, dit le Seigneur, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime d'un amour éternel. Amen. Thank you.
voninahitra ho an'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay hatramy taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manomponitro dia mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra ho dimanche tous. aza dino ny fivoren'ny komision ny hetsika trano eto anoloana eto avakany tatily